vos contributions ont été des plus constructives. Ny Masoilan-Dramato Atala Béatrice dia efa any amin'ny fotoana orinan'ny fifidianana, fotoana tena saripady, saika ahitana korotana trano teto amintsika. Amporosihan'ireo kandida mba tsy hidina an-dalambe, mba tsy hanan-korotana ihany koa, ampiasa ny rafi-pitsarana misy ankehitriny. Ny mpisolo vava nefa ny lakilehan'izany. Ireo kandida ireo raha ohatra ka misy ny tsy mahafapo azy zany eo amin'ny valim-pifidianana ohatra na aloha ny fikarakarana ny fifidianana na mandritra ny fifidianana na aoriana ny fifidianana dia manana zory zareo zany maka ny avokany hitondra ny raharaha eo amin'ny fitsarana mahefa momban'izay raharaha zay. Nomena fiofanana ny mpisolo vava na ampahafantarina azy ireo ny pitsopitso ny fikarakarana ny fifidianana. Ireo didy amandalana ampiasaintsika mandritra ity fifidianana ity. Melony ivoan'ny vokatra vanim-potoana tena manangirana ihany koa ny fitaterana ny vokatra isaky ny birao fandatsaham-bato. Tatsika moa zany ny entana rehetra aloha zany zao ny bulletin de vote ny matériel rehetra anaovana fifidianana dia efa eny anivon'ny district amintsika amin'ny teny zao misy ny sasany mbola eny an-dalana ary ny fitaterana ny résultat dia efa mijery zany ny seneta hoe ny fiara zay isaky ny district zay jerena mitondra an'ireo entanareo eny anivon'ny commune dia reny ihany koa zany no efa hifanarahana indrindra fanarahana ny ao am-pasema moa zany ny PNUD aka ny vokatra ihany koa. Ampiasa helikoptera ny seneta ho an'ireo toerana tena kizo sy sarodalana. Vokatra izay heverina fa hivoaka ao anatin'ny andro vitsy aorianan'ny fotoam-pifidianana.